Tsao fantasma sy faninjiana izay resaka atao etsiroa ny amin'ny mahakasika ny Kolonely Faneva izay hoy ny mpanakanto Rossy atrany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity Chaine ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay miezina izay minia aparitaka ao an-tao Facebook ao amin'izao fotoana izao ny amin'ny mahakasika Kolonely Faneva no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity arakin'izay fanamarihana nataony mpanakanto Rossy tao amin'ny pejiny tao. Taorian'ny fisamborana any General de Sararavalomana mantsy dia nandehebe ny resaka tao an-tao Facebook tao fa i Kolonely Faneva dia misy manaratsin-dray any ambadibadika any ny amin'ilay hoe mety hanao intervention na tahatahaka an'izany ihany koa i Kolonely Faneva amin'ny mahampitandro filaminana zandary azy ary izy raha teo dia isan'ny mpitandro filaminana izay miaro fatratra ny zandary. Na dia tamin'ireny fotoana ny korontana izay rotaka na tonga ny fanonganam-panjakana ireny aza moa dia niarahana hita sy niarahana halala fa maro ireo karazana herisetra izay nianjady tamin'ireo vahoaka izay nanao fitokonana izay niady amin'ny tsirariny sy nangataka ny zoan'izy ireo tao anatin'izay rehetra izay nefa dia tifitra sy raraka bombandradranomaso ary ihany koa daroka no setrin'izay ho valy ny fangatahana izay nataony vahoaka izay fa tsy nisy ny hainao kora ireo mpitondra fa ny nataon'izy ireo dia nanome baiko ireo mpitandro filaminana mba hidaroka sy andratra ny vahoaka ka nanomboka teo dia lasa niteraka resabe amin'izay ilay resaka hoe ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka indrindra fa ireo mpitandro filaminana zandary izay tena isan'ny nankahalany vahoaka tamin'izany fotoana izany satria izy ireo no tena isan'ny nandray anjara mavitrika tamin'ny izay hoe fandratrana vahoaka tao anatin'izay tolona izay. Eny tsy omena tsiny moa izy ireo satria ny azy ireo dia baiko ary maro ihany koa ny vahoaka tamin'izany no niteny fa tsy tokony hiaro vahoaka sy ny fananany ve izany ireo mpitandro filaminana fa nandeha niaro ireo olombitsy izay hita fa tsy miraharaha vahoaka ary ihany koa tsy hiaro vahoaka sy ny fananany mihitsy ny hoy ny olon-drehetra tao anatin'izay rehetra izay. Namaly moa io Kolonely Faneva ataorian'izay ny amin'ny hoe tsy miraharaha ny vahoaka sy ny fananany izay. Nazava ny resany satria araky ny voalazany hatrany moa tamin'izay izahay dia niaro ny vahoaka sy ny fananany foana hatramin'izay. Firy ny isan'ny zandary izay maty am-perinasa any anatin'ny fanenjehana ireo dahalo izay mandroba ny tranonareo izay mangalatra ny ombinareo ary ireo dahalo izay mpamonoolona sy ny maro isan-karazany. Maro ireo zandary izay maty am-perinasa ao anatin'ireny rehetra ireny noho ny fiarovana ianareo vahoaka sy noho ny fitiavana ianareo vahoaka mba hiaina am-pilaminana izay nefa dia lazaina fa tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany indray ny zandary ho izy tamin'izany. Izao dia miaro ny zandary mandrakariva ary miara misalahy sy miara mitolona amin'ny zandary foana araky ny voalazan'ny Kolonely Faneva tamin'izany fotoana ireny rotaka ireny. Ary no azavainy mazava tsara tamin'izany ny mahakasika ny lalàna izay mifehy an'izay hoe miaro ny vahoaka sy ny fananany izay fa ao anatin'ny lalàna izay miaro izy ireo sy ny mamatotra an'ireo mpitandro filaminana zandary ho izy tamin'izay fotoana izay dia miaro ny androm-panjakana aloha ny voalohany indrindra dia izay voany vahoaka ka izay no nahatonga azy ireo izay tsy maintsy nanaraka an'izay baiko midina izay voarain'izy ireo zay ny amin'ny fiarovana an'ireo mpitondra tamin'ireny fotoana ny tolona ireny. Tao anatin'izay moa dia maro ireo olom-pirenena izay nanome tsiny ny Kolonely Faneva tao anatin'izany rehetra izany indrindra fa tao an-tao Facebook ary nandehabe ny tsao taorian'ny fitsamborana any General de Sararavalomana iny fa misy indray ireo zay manely tsaho ny amin'izay hoe resaka Kolonely Faneva izay. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay ny mpanakanto Rossy. Voalohany izao namany Kolonely Faneva ary mahafantatra tsara ny momba azy. Tsy nisy tsy nahalala fa isan'ny nanaovan'ny General Bomba Antsonjay no kakany sy nogadrainy ankolaka na mivantana mihitsy aza ny Kolonely Faneva. Roa ataona lasa sahady izay nalefa nampandry tany ankazobe izy ary tato amin'ny gentleman farmer isan'ny médiateur nanatrika ny enquête izay natao tamin'ireo olona izay voendrikendrika ny sasany ary narovanay.
misy manilitsaho hatramin'ny ny antombohan'ny tolona fa manafina olona politika sy manositra ny tolona i Kolonely Faneva diso be izany ary izao mijoro vovavolombelona ao anatin'izany rehetra izany. Niresaka fanafoanana ny corps gendarmeria nalaza tamin'ny tolona noho ny hatezeran'ny vahoaka tamin'ny herisetritra ndritojo sy ny namany no niteraka niresaka ary nampiakapeo azy ny antso supérieur ny gendarmerie ny hiaro ny corps izay tsy nanao na inona ka rehefa tsy hiaro ianareo izy hiakatrany zahay handray fitenenana. Nanariny zoky ny General Lilson moa izy ary hatreto nangina tsy niteny intsony izy so tsy azon'olona ny tiany atongavana tamin'izany. Ny zandary nataondry bomba sy ny orange nitondra faisana mihitsy i Faneva noho ny popularitény. Nataony fitaovana nakarina antsehatra ohatra ny colonel Fanampera sy ny CT Saïda rehefa ilainy. I raha ny hanao mission impossible nampanantenainy grade tsy misy akory. Namako Faneva tsy manositra ny tolona izy ary zaho everiko etona fa vavolombelona. Efa noteteziko io rafimpanjakana io nanazavako an'izany ary milamina raha ny momba ny Faneva saingy misy olona moa manana fantasma mahita ireo voaka marobe izay voataizana manaraka azy resaka éducation civique sy ny asa iarahany be sy ny maro ary mampirevy sy manao ny asa mahazandary azy no ataon'izany Kolonely Faneva izany. Raisitsika ohatra zao tia sary ny voaka ny ankazobe izay tariny Kolonely Faneva handeha tongotra hanenjika dahalo hahatsapany izy ireo ny hamafiny izany zandary manenjika dahalo izany. Fantatra ilay isany iza no mpanao ratsy eto an-tanàna ho izy hatrany. Lazao anay iza ireo dia miverina mody isika rehefa hiaro olon-dratsy ela isany. Ndao ary nafiry kilometatra nafiry hanenjika izy ireo isika araky ny voalazan'ny Rossy tao anatiny izay fanambarany izay hatrany. Midika izany fa tsy manositra an'ity fanavozana ity zany Kolonely Faneva ary miara-misalahy sy miara-mombonantoka amin'ny vahoaka iray manontolo ihany koa izy tao anatin'ireny tolona izay natao teo ireny ary ny maharary ny vahoaka dia maharary ny Kolonely Faneva ihany koa ka izay no antony nahatonga azy nanao an'izay fanambarana isan-karazany izay fa mahampitandro filaminana zandary azy dia zony feno ary adidiny izany ny hiaro an'izay andraikitra amin'ny mahazandarmaria imprenena azy zay fa tsy sanatria akory ndeha atao fitaovana ndeha hamono vahoaka fotsiny ny mpitandro filaminana fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary matoa ny vahoaka mitrotra dia ao ny zavatra izay tsy zakany vahoaka ka tokony izay no hojerena ankaiky indrindra ho an'ireo lehibe izay manome baiko isan-karazany isaky ny misy rotaka ao Madagasikara ireny fa tsy faly ny handray baiko fotsiny amin'ilay hoe voix ordre fa tsy misy baiko mipika mihitsy na ny kely aza fa manaraka anjambany amin'izay baiko rehetra midina avy any ambony ka eo indrindra no mahatonga ny vahoaka indraindray dia lasa tezitra ka lasa taviteny mafy an'ireo mpitandro filaminana ao anatin'izany rehetra izany. Nefa ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana zany dia olona iray ihany ka tokony hahay iara-monina sy iara-isalahy ary ray hina amin'izay fikatsahana ny rariny sy ny hitsiny ary ihany koa fitadiavana tombotsoa ho an'ny tanindrazana izay. Ny mpitandro filaminana raha teo dia efa nilokaloka fa hanompo tanindrazana sy ny vahoaka ka tokony izay no matematesana. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.